zato taona ny tileto Madagasikara. Enina amin'ny dimampolo taona no niarahany tileto Madagasikara sy ny firaisana skotisme eto Madagasikara amin'ny Organisation mondiale de mouvement scout. Amin'ny anaran'ny Organisation mondiale de mouvement scout, ny région africaine izay sinoina eteny eto hiara-bananareo avy amin'ny fitondram-panjakana, ianareo parlementaire scoutisme eto Madagasikara. Ny tiana hozaraina amintsika amin'izao fotoana lehibe androany izao dia ireo tsara fantatra na amin'ny fifandraisan'ny tileto Madagasikara na ny firaisana scoutisme eto Madagasikara amin'ny Organisation mondiale de mouvement scout. Tsahivina araka ny tenin'ireo namako teo aloha fa ny 9 Desambra taona 1997 tao anatin'ny conférence mondiale faraka 12 no nekena ny dira Madagasikara ho mpikambana eo anivon'ny Organisation mondiale de mouvement scout. Ary ny fivoriam-ben'ny Union africaine ankehitriny na Organisation de l'unité africaine tamin'ny taona 1970 raha ny marimarina koa dia ny fivoriana faharoa-ambinipolo no nanavaozany gouvernemanta malagasy ny mahazava-dehibe ny fanabazana scout ho an'ny tanora eto Afrika sy Madagasikara. Riralahy sy anabavy izay manaotrona etony. Maro no naniry anatrika izao fankalazana ny fahazahataona izao fa iseny taranaka voafidy ankalaza izany androany. Ka raha misy dera misy saotra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Niara-dalina tamin'ny Organisation mondiale de mouvement scout Madagasikara dia fantatra angamantsika hoe inona avy ny zavatra azo tamin'izany, inona ny tombontsoa, inona ny nafinaritra, inona ny sedry. Mamela ianareo raha hitanisa fohifohy ny zavatra vita amin'ny Madagasikara sy Organisation mondiale de mouvement scout tao anatin'ny 10 taona farany. Ankehitriny dia ao anatin'ilay hoe fanavaozana ny tetim-pibeazana na ny fandahara-panabeazana eo amin'ny Organisation mondiale de mouvement scout. Miditra ao anatin'ilay hoe 3e millénaire tsika amin'izao fotoana izao, vao tsela dia avy nanavao ny politique éducative ny OMMS ary nandray anjara feno tamin'izany Madagasikara. Araka izany dia eo amin'ny 200 mahery eo ankehitriny ny tompon'andraikitra scout ao amin'ny FSM na firaisana scout eto Madagasikara, anisan'izany ny tily no maharaka ary niofana nanaraka ny vision et mission de scoutisme mondial izay miopana amin'ilay hoe créer un monde meilleur. Araka izany dia mifameno amin'ny tondrozotrana ny vina ao anatin'izao fankalazana fahazahataona izao izany politika sy paikady vaovao ny Organisation mondiale de mouvement scout izany. Ho an'ny Organisation mondiale de mouvement scout dia fianarany Madagasikara araka ireto zavatra manaraka ireto. Araka ny voatanisan'ny tompon'andraikitra ny fandiminy teny teo, rehefa misy ny loza ara-boajanahary, na misy fanantanana ara-pahasalamana, na misy fanabeazana olom-pirenena vanina, dia miara-dalina amin'ny fitondram-panjakana na ireo mpiara-mombonantoka ny tily eto Madagasikara. Ary fankatahaka izany ho an'ny Organisation mondiale de mouvement scout ka lasa modely mpiainana na fomba fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina. Fianarana ho an'ny scoutisme manerana izao tontolo izao Madagasikara satria teto de Madagasikara irery ihany no manana fandaharana ao amin'ny fahitalavitra tsy miankina na miankina amin'ny fitondram-panjakana ka manomana fandaharana ho fanabeazana ny tanora, tsy ny scout ihany fa ny tanora. Anisan'izany ny fandaharana iarahana amin'ny télévision malagasy isaky ny alarobia hariva iza ny namanay. Tsara fatohizo ary mila miavao isika. Sofianatra ho ihany tily sy ny firaisana scoutisme eto Madagasikara satria raha mijery eo amin'ny tambazotra les scouts pour les EDD isika na site internet officiel ny OMMS dia hitantsika ao ireo asa firotsahana ataon'ny tily eto Madagasikara sy ny firaisana scoutisme eto Madagasikara miisa 370 ankehitriny. Ary ity ny tsara ho fantatra fitondram-panjakana sy tsika mpiara-mombonantoka izay manotrona etony.
Hatreto hatramin'ny maraina amin'ny sivy nahatongavanay teto dia 20 556 886 heures ny fotoana tokandreo mpiandraikitra sy mpanabea eo anivon'ny fiarahamonina mba ahafahana manorina tontolo tsaratsara koa noho ny omaly moa tsy mendrika teka va izany. Araka izany satria manana fitraikefa ny skoto malagasy amin'ny firotsahana ivon'ny fiarahamonina, eo ny tsiraray, eo ny sokajy, eo ny fileovana, eo ny faritany, eo ny fivondronana, eo ny faritra. Tsy ny salasala ny eo MMS tamin'ny taona 17 ny safidany Madagasikara ho ambassadeur du messager de la paix, ka Andriamatoa safidina Andriamitatsoa no fidin'ny eo MMS ho ambassadeur de la paix tamin'izao fotoana izany. Satria le scoutisme est un mouvement pour les jeunes, par les jeunes et supporté par les adultes. Tsugak raha misy any Ajaluka Andriatsimba zay naray fitenena teto nandahatra teto no fidin'ny organisation mondiale mouvement scout izy ho mpitondra teny ny tanora manerana an'izao tontolo izao, antsoina hoe IOF représentative. Ho anareo ray aman-dreny zay manatry ny tona, mety mbola tsy manao scout ngamany zanakitsika. Misy eo ny Antily, misy eo ny Fanilo, misy eo ny Kiady, misy eo ny Mpanazava, ary eo ny Tily, ary tsy ao ihany ny zanakitsika fa tsy maty antoka ianareo. Ankoatrany izy mirahalahy teo dia tianay marihana fa na denosy ary Madagasikara dia fantarina efa fa izy ny leader aty amin'ny ranomasimbe-indiana amin'ny scoutisme, ary ao anatin'ilay firenena 5 voalohany izy amin'ny 17 aty Afrika. Izany natonga ny conférence africaine nivory tany Ouganda tamin'ny taona 2012 nifindra ny Sandra Somaenina ho filoha ary mpikambana voalohany teo anivon'ny comité africain voalohany indrindra. Ary hatramin'ny taona 2012 izy no sahana zany ndraiky izany. Raha izay ny zazalahy tsy tokony adinoana fa fitaratra ho iaho ny skota de Madagasikara, ankehitriny dia tsara fantatsika fa ny présidente ny comité de guidisme aty amin'ny faritra Afrika de Malagasy amin'ny anaran'ny Faniry Rakotoarivony. Na eo aza zany zavatra tsara sy mahafinaritra izany, ianareo filoha mpitantanana ny firaisan'ny scoutisme Madagasikara, indrindra ny tirety Madagasikara zay tokony fotoana an'io fotoana ihany koa zao anokafana ny varavarana anaovantsika ny évaluation G7, ahafantarantsika hoe makaiza ny fikambanantsika, ahafahantsika manorina tontolo tsaratsara koa ary fanabeazana kalitao zay fanomantsika tao anatin'ny folo taona farany. Fotoana anankiray zany ahafahanareo miara-miasa misimisy koa amin'ny bureau mondial de scoutisme na ny organisation mondiale mouvement scout. Aza misalasala fa zay eo mandrakariva vonona ny fanometanana aminareo. Mitodika amina manokana Andriamatoa ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena ary anao Ramatoa Misolitena ny filohan'ny République. Noho izay leadership Madagasikara zay, araka ny dinika efa natao taminao dia eto Madagasikara no atao fivoriam-be fa-7 ny scout eto Afrika amin'ny volana Aogositra taona 2024. Ry tily eo, ry scout malagasy eo, varavarana anankiray, tantara anankiray mankany amin'ny 20 taona manaraka io ataontsika io. Satria eo amin'ny 900 eo ny scout avy eto Afrika sy manerana an'izao tontolo izao ho avy eto amintsika andinika hoe ahoana indray nanatsarantsika misimisy koa fanabeazana eto Madagasikara, eto Afrika ary manerana Madagasikara. Sehatra anankiray io ahafahantsika malagasy ihany koa mifanerasera amin'ireo tompon'andraikitra scout avy any amin'ny toeran-kafa manketo amintsika, satria fantatsika fa raintsika no any ivelany lafilafy ihany ilay izy. Koa aterina ny fisaorana ampitao any Andriamatoa filohan'ny République sy Andriamatoa filohan'ny gouvernement, Andriamatoa ministre ny fisaorana mitafitafo amin'ny fananareo mivantana na ankolaka ny scoutisme malagasy. Ho anareo zay mpiara-monina antoka koa dia misaotra ny fanampianareo ny scoutisme malagasy hatrany. Mba tsy haritra kely ihany ity fa tsy maintsy miteny satria olombelona ny teny ny tena. Zato taona ny tireto Madagasikara fa tao anatin'izay taona izay dia niditra tily ahako, lofotô ahako 7 taona.
zay miankina tamin'ny fizakema Tsimamasina minoko fa mpitandrina anay a ary raha mitena titenitiana dia mahatsiaro daholo ireo mpiandraikitra rehetrarehetra ao anatiny ao misy mpiandraikitra be deaibe nitaizanay na be anay ao amin'izao fotoana izao a rehefa omentsika andraikitra miboakely araka ny teniny Baden Powell hoe ask the boy donner la responsabilité aux jeunes dia hitanareo fa mahavita zavatra ny tanora tsy nisy nanampo hoe valitaona lofotoa kely tamin'ny fizakema Tsimamasina zay a dia tompona andraikitra eonisy position mondial arety Afrika amin'izao fotoana izao ilazany zany amintsika fa ilaina ary tsy famorina olona fotsiny na famorina tanora fotsiny scoutisme fa tena fanabeazana olona tompona andraikitra rapitso rafaka pitso dia mirary soa ny tilito Madagasikara